Mbola ao ve tsika rehetrarehetra zanaka gasikara? Za koa aretiko. Satranareo manaraka fandaharan-trany dia hoe atahoana ny mikaoty sipa. Ho an'ny lehilahy zany io andeha hikaoty sipa. Menatra be ilay ry andeha hikaoty sipa. Eny e, tsy maninona lesy zany. Fa maninona ilay menatra dia ilay toetra ratsy ny ray aman-dreny fahiny nitazana ny lahy izay nampahatonga ny lahy lasa saro-kenatra. Tsy maninona izany. Fa voalohany tsara tokony ataony lahy dia hoe esory ao anatin'ny saina manomboka androany izany atao hoe tahotra izany. Lehilahy lehibe lahy zao dia tsy maintsy andeha hanambady hankondra androany. Lahy no tsy maintsy hitondra tokantrano ka raha ohatra lahy ka tsy mahay dia hivararila ny tokantranon'ny lahy. Noho izany alao manomboka androany izany ny tahotra sy mihenatra. Izay ny vahaolana anankiray. Tsy vahaolana voalohany moa izany fa tsy hoe vahaolana anankiray. Vahaolana manaraka izany lahy hoe te hikaoty sipa lahy dia tsara kokoa mba hoe raha tena tiany lahy ilay vehivavy afaka miaraka ianareo roa. Tsy voatery kosa aloha hoe tsy hanaraka ilay vehivavy amin'izay fotoana izay. Fa alaina ohatra hoe tsy maintsy mitady fomba lahy mba hifampiresahana aminazy. Ny miaraka amin'ny vehivavy aloha amin'ny voalohany indrindra raha ohatra ka hoe hikaoty sipa ny lehilahy tsy voatery tonga dia vehivavy tonga dia hanaikinaiky be fahatany izany aloha. Fa miainga tsikelikely ny fiainany fifampiresahana. Tsy maintsy ataony lahy izay fomba hikarohana hifampiresahana aminazy. Dia mba mila fahazotoana izany ilay izy. Raha ohatra lahy ka hoe tena menatra be mihitsy dia aza miandry namana izany. Ny namana mpamadika, iny namana lahy iny andeha hangalatra ilay sipa lahy ilay tena tiany lahy iny. Dia inona no ataony lahy avy eo? Lahy no manao première pas, manao dingana voalohany. Raha ohatra lahy ka mbola menatra dia tsy maninona izany, tsisy maharatsy an'izany fa mila manomana an'ilay izy lahy. Dia ataovy tsy maintsy hoe rehefa tonga avy eo ny fahazotoan'ny lahy, fandavan-tenan'ny lahy dia tsy maintsy manatony eo foana i mademoiselle kely. Alain'ny lahy ohatra ny numéro, alain'ny lahy ohatra ny tsy maintsy fantatry lahy foana ny momba anazy rehefa fanena lahy avy eo nareo e. Rehefa ohatra ary miaraka ianareo ka tiany lahy hoe petraka ho an'ny lahy foana izy ny vehivavy amin'ny ankapobeny moa zany hoe fragile, mora manaiky, mora tia, mora malahelo, mora tezitra ary mora kizitina. Efa toetran'ny vehivavy izany. Dia raha ohatra lahy ka hoe mahita an'izay koa dia tsy tokony ho taitra lahy raha hoe tezitra tampoka na hoe tezitra izy na hoe mora misafoaka izy. Efa toetran'ny vehivavy izany fa tsy tokony mahataitra lahy izany. Fa ny atao mba hoe hitazomana ny vehivavy mba ilaina ilay hoe manaiky ny zavatra mahafinaritra anazy. Ohatra raha mbola mpianatra ianareo roa te hianatra izy dia mba mila mankafy samy hoe mpianatra ianareo dia mahaiza mankafy an'ilay fianarana ianareo roa. Tonga ange ianareo dia samy bôsista lahy mpianatra izy koa mpianatra dia samy mifanoro ianareo. Ohatra hoe iray kilasy ihany koa ianareo ohatra. Izany dia mampatonga ny vehivavy ho lasa tara amin'ny lahy koa izany. Na tsy milaza ary lahy hoe tia anazy dia mifampianatra ianareo roa. Fianarana no lazaiko, fianarana any am-pianarana. Atorony lahy izy dia atorony koa ndry. Dia manomboka eo ny fiarahanareo roa. Raha ohatra indray izy ka hoe manana akanjo tsara ohatra dia mba afaka dokafany lahy ny akanjo tsara ananany. Dia efa ho tsapan'ilay vehivavy amin'izay fotoana izay tena tara amina angamba ilay ry ohatra ny tsy samy teny. Dia tsy maninona izany fa mandeha miadakadana eo ihany ilay izy. Rehefa ela tsy maintsy ho tsapany eo ihany. Ary lahy koa aza maimaiky be tonga koa lahy je t'aime chérie izany. Ny tsara hoe rehefa andeha haka vady mihitsy lahy izay vao manao hoe je t'aime chérie dia amin'iny dia hoe original. Fa tsy voasipa vao androany akory dia je t'aime daholo, tsisy ilavana an'izany. Alaina ohatra ndraiky ohatra hoe ilay sipa tiany lahy ohatra hoe mpandihy izy dia aza am-piampona hoe alidy vody be ry koa kialany be dia ohatra mampiomehy be. Tsy izay no ataony lahy. Omeny lahy courage izy. Mety izany za koa neky tena tia sipa mahay mandihy be. Tena mahay mandihy be mihitsy, tena tiako be mihitsy ilay diandriny.
afaka mifampisakamina koa ianareo, tsisy maharatsy izany fa tsy hoe mifanohitra akory, mifampisakamina fotsiny. Dia efa tsapan'ilay vehivavy amin'izay fotoana izay hoe tia anazy ialahy. Na dia hoe saro-kenatra azy ialahy. Rehefa elaela miaraka eny ianareo dia tsy maintsy ho tsapany ihany, dia rehefa ela ohatra hoe herintaona na roa taona dia afaka mitsotra aminazy koa ingela hoe tia anazy e, tsisy maharatsy an'izany. Dia mba fiarahana madio aloha, fiarahana mandrapahatapitry ny fianarana. Ny zavatra tokony ataonareo roa voalohany dia miaraka mifanohana amin'ny fianarana dia mba samy tafita. Tsara nge izany e, tsisy maharatsy izany e. Io fianarana io no lova tsara indrindra ary hafa hianatra zareo no olona nianatra. Rehefa nianatra ianao ka hoe ampianarina zavatra dia tonga dia mahay mandray zavatra dia mahay mampita zavatra. Fa raha ohatra ianao ka olona tsy nianatra dia sady be lomo, be mokondono, be sermona sy be tatasika be etseroa, dia izay ianao vao mahay mandray an'ilay izy. Amin'izay koa ianao mbola manam-pepo an'ilay olona manoro. Mbola hafa ihany olona nianatra. Dia mbola averiko ihany ho an'ny ray aman-dreny ho anareo izay mpanampepo zanaka dia aok'izay ilay fanampepoana zanaka fa mahatonga ny ankizy ho lasa saro-kenatra. Ny ataonareo ray aman-dreny mba hahatonga ny ankizy hoe ho lasa mana-maha izy azy, lasa mahaleo tena izy, lasa matanjatsaina izy, lasa mahay mamaha olana haingana dia ny courage. Fankaherezana ho an'ny ankizy izay no tena ilain'ny ankizy. Dia amin'izay izy manana courage foana izy rehefa hoe hanao zavatra anankiray. Rehefa lehibe inge izy rehefa tafita avy eo tsy maintsy tsy ho adinony izany mihitsy ny zavatra nataonareo ray aman-dreny. Nanao izay nahasoa anazy ianareo, azo alim-bampena tsara tarehy. Fa raha nampijaly anazy ianareo, dia fampijaliana koa. Tsy ho avy any aminareo any izy hitsidika anareo. Mahazo teny marary koa nareo. Noho izany dia miainga avy arỳ ambany, fototra arỳ ambany ny lalam-piainana. Izay fa mankasitraka anareo dia ho an'ny tanora ihany koa, mankahery ho an'ny tanora tsy voatery lehilahy manambady ohatra saro-kenatra fampiresaka amin'ny vadiny dia omena courage ihany koa ianareo. Tsy maintsy hoe mila foana izany ilay dingana tsy maintsy arahana hoe tsy maintsy vitako ity, izay ilay courage tsy maintsy atao hoe tsy maintsy vitako ity n'inona zavatra tsy maintsy hoe hisy. Dia amin'izay fotoana izay tanteraka ilay izy. Izay fa mandram-piaina tompoko.